Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity sabata maraina fa 4 ny volana febroary ity. Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary mirary ny soa indrindra hatrany ny rariana dia hitondra hery, hitondra fanavaozana ho anao ity tontolo andro ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Andriamanitra tompo tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izay mbola menao izao maraina izao indray. Irinay tokoa mba maraimba vaovao ary afahanay manavao ny fifandraisanay aminao izany. Tompo meteza ianao hanala ny tsy tomombana, ny tota, ny tsy ilaina ao aminay, ao amin'ny fiainanay. Avaozy mandrakariva izahay mba handray ny fahasoavana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe manomana ho amin'ny mandrakizay ny anjely. Alaina amin'ny Exodus 7:20-20, manao hoe indro izao maniraka anjely ho anoloanao, hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao ho any amin'ny fitoerana izay namboariko. Amen. Mitsantsehatra ny lanitra manontolo amin'ny asa fanomanana vahoaka izay ahajoro amin'ny andron'i Jehova. Toa ety tokoa ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany ary hita fa mihatery mandrakariva izany, mifandray izany. Mila tsy ho andrin'ireo anjelin'ny lanitra ny ampahafantatra an'i Jesosy amin'ny olombelona mba hahafahan'ny reto farany miara-miasa amin'ny anjely amin'ny fitoriana an'i Jesosy. Ilay mpanavotra an'izao tontolo izao, ilay feno fahasoavana, ilay feno fahamarinana. Mahatonga fifaliana ao anivon'ireo anjely any an-danitra ny ranomasim-pibebahana voalohany, vonona hiasa avy hatrany ho an'izay fanahy izay mitady an'i Jesosy ireo mpitondra hafatra ny lanitra. Lehibe sady be voninahitra ny zavatra efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Miandry sy manan-tena fantatra ny fandresen'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny faran'ireo anjely dia ny fotoana izay iredonan'ireo serafima sy ny kerobima mba amin'ireo alinalina sy arivoarivo ny hiran'ireo olon-tsambatra ka ankalazany ny fandresen'ny asa fanelanelana nataon'i Jesosy izay nahavoatra ny olombelona. Fifalian'ny anjely ny misara fitiavana sy ny mikarakara tsy ankiato an'ireo fanahy lavo sy tsy masina. Mandresy lahatra amin'ny fon'ny olombelona izy ireo, mitondra fahazavana avy any ambony ho an'ity tontolo feno aiziny ity izy ireo. Miasa mangina sy ampaharetana eo amin'ny sain'olombelona izy ireo mba hitaomana an'ireo very ho amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy, dia fifandraisana ety dia ety izay tsy takatry ny sain'izy ireo akory aza. Ny riana dia hifankazatra amin'ny fotoana isika ka ny helokontsika, ny fahotantsika dia hibebahantsika, hibaboantsika eo aminy ka hofotsiny tahaka ny oram-panala tokoa itsika. Angatao ny fanahy masin'Andriamanitra mba hitoetra amintsika hanavao antsika ary mino fa tsy miady irery ianao fa ny anjelin'ny lanitra dia miaraka amintsika ary eo anilantsika mba ahafahantsika mandresy mandrakariva. Amen. Vavaka isika. Ilay Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao ary ihany koa ny fanomezanao ny tafiky ny lanitra hiaraka aminay mihitsy aza. Mangataka aminao izahay mba amboly zava-tsoa aminay mandrakariva ka toky anao mandrakariva izahay ny amin'ny izay rehetra misy eo aminay sy ny lalana izay ratovinay Tompo. Meteza ianao hialoha lalana, mitoza ianao ankahery, ny kivo sy ny malahelo ary aoka ny tafiky ny lanitra hitoby manodidina ny tokantrano tsirairay avy. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.